miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ento ny ziogako dia hahita fitsaharana ianao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety miasa fatratra ianao, mavesatretana, misy zavatra tena mampahory ianao, mandreraka anao, mamizana anao. Dia te hanomeanao fitsaharana Andriamanitra. Ny fitsaharana dia tsy inona fa ilay repos. Izany hoe tena mitsahatra, mifarana, tapitra ilay zavatra izay manavesatra, mampahory, mampalahelo, mangeja anao io. Ary be dia be tsika no mitady an'izany. Fa raha manontany an'i Jesosy Kristy ianao hoe Jesosy, ahoana no azahoako fitsaharana? Dia ny valiteny izay omeny anao dia fanambarana eo amin'ny Matio 20:7-20, hozy manao hoe ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianao. Dia hahita fitsaharana. Ny lalam-pitsaharana zany dia tsy inona fa ny fitondrana zioga. Ny fitondrana zioga zany no azahoana fitsaharana. Eo amin'ny 5:20 izy dia miteny hoe makanesa ty amiko izay miasa fatratra sy mavesatretana. Izay ilay olona mangetaheta fitsaharana izay, ilay olona miasa fatratra, vesarana izao fiainana izao, amin'ny karazan-javatra rehetrarehetra dia tsy manam-piadanana sy fifaliana intsony isika. Dia hozy Jesosy hoe makanesa ty amiko, hanomeanareo fitsaharana, fa izao ento ny ziogako dia hahita an'izay fitsaharana izay ianareo. Indraindray manko ajanontsika fotsiny amin'ny 5:20 izy hoe makanesa ty amiko izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao hanomeanareo fitsaharana. Dia ajanontsika hatreo izy, fa tsy tapitra eo akory ny tenin'i Jesosy momba ilay fitsaharana. Fa amin'ny 7:20 izy dia miteny hoe ento ny ziogako dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Inona moa ravany ity zioga izay asian'i Jesosy Kristy hoentintsika ity mba hahazahoantsika fitsaharana? Raha mijerytsika malagasy ny atao hoe omby sarety dia misy ny sarety dia misy ny omby. Dia in'ilay hazo lavalava izay apetraka eo amin'ny vozon'ilay omby iny, eo amin'ny tendany zany iny ilay antsoina hoe zioga. Dia rehefa mipetraka iny hazo iny, ilay antsoina hoe zioga iny, manomboka eo zany ilay omby dia tsy manana ny antsoina hoe fahafahana intsony. Teo aloha teo izy raha tsisy zioga dia afaka mandeha amin'izay tiany aleha, amin'izay metimety amin'ny sainy eo izy. Fa rehefa mipetraka iny zioga iny dia tsy manana direction intsony izy, fa ilay mpitarika, ilay mpamily an'ilay sarety zany no tompon'ny direction amin'izay manomboka eo ny amin'ny fiainany, ny amin'izay ataony rehetra. Dia ilay sitrapon'ilay mpitarika zany ny dikan'iny zioga iny. Rehefa apetaka zany iny zioga iny dia ny dikan'izay ilay omby tsy maintsy hanatanteraka izy ny sitrapon'ilay mpitarika eo. Dia zany mihitsy raha miresakantsika hoe ento ny ziogako ho Jesosy Kristy dia tsy inona io fa ny fanaovana ny sitrapon'i Jesosy Kristy izany zioga izany. Amin'ny ankapobeny mavesatra izy iny, ohatrany hoe mavesatra izy iny, satria dia ny manao ny sitrapon'i Jesosy Kristy izany hoe tsy voatery tonga dia ho mora, fa tena be dia be ny fahasarotana, ny mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitsiana, ny hoe aza mandainga, ny hoe aza mangalatra. Dia tsy voatery ho mora zany, ny hoe mandana miavona amin'ny olona manana ady aminao, ny hoe mamela heloka, zany rehetrarehetra zany ny hoe manetry tena. Dia zioga daholo zany satria izany ny sitrapon'i Jesosy Kristy. Dia nefany rehefa hanatanteraka ilay sitrapon'i Jesosy Kristy ianao amin'izay fotoan'izay zany manaiky hitondra ny ziogany ianao amin'izay fotoan'izay. Dia ny zavatra fampanantenana nomen'ny olona dia hoe tsy mavesatra ny ziogako. Zany ny ambariny amin'ny 9:30, mora ny ziogako izy ary maivana ny entako. Zany hoe io zioga izay ho ampitondrain'i Jesosy Kristy antsika io tsy zavatra tena hoe mampiferinana, mahatonga antsika ho ketraka nanotoy izany, fa mora io izy. Mora io ary ho vitanao mora mihitsy zany ny hanao ny sitrapony rehefa tena vonona ianao hoe hitondra, handeha araka izay sitrapony izay. Omeny ianao ny hery dia ny amin'ny alalan'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinao, ahafahanao manatanteraka izay sitrapony izay. Dia ny tena mahafinaritra ry havana amin'ny fitondrana ny ziogan'i Jesosy Kristy io, izany hoe ny fanaovana ny sitrapon'i Jesosy Kristy io dia izao rehefa manomboka mipetraka io zioga io dia lasa ny lalan'i Jesosy Kristy no izoranao, lasa mitovy vision amin'i Jesosy Kristy ianao, fa tsy mandeha amin'ilay sitrapontsika fotsiny intsony, tsy mandeha amin'ilay tiantsika atao intsony, fa tena mandeha sika
amin'ilay lalana marina mitondra ho any amin'ny fiainana izay hitondran'i Jesosy antsika satria izy nefa nytemana hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany hoe izao ilay lalana marina mitondra makany amin'ny fiainana. Rehefa manakametraka ny ziokan'i Jesosy Kristy io ianao, safidy io ary tsy maintsy mandray an'izany ny kristianina rehetra fa be dia be no milaza hoe za kristianina nefa izy tsy manao ny sitrapon'i Jesosy Kristy, tsy mandeha amin'izay fitarihan'i Jesosy Kristy, dia amin'izay fotoana izay tsy mitondra zioka izy, tsy mitondra zioka izy ary izay no mahatonga antsika ho vesara-pahoriana, izay no mahatonga antsika tsy manam-piadanana. Ny lalan'ny fitsaharana ry havana dia eo amin'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dinio ny fiainanao hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, mety hoe tsy tanteraka ao na hoe takian'Andriamanitra aminao na izirizirinao tsy mety hialana tsotro izao fotsiny. Dia androany Andriamanitra dia te-hiteny aminao hoe te hanome anao fitsaharana ary manana fitsaharana omenanao fa izao ento ny ziokako. Vonina venao handany tenanao ka hiteny manao hoe tompo manomboka amin'ity andro anio ity hitondra ny ziokanao izay sitraponao no oka atao sy ho tanteraka eo amin'ity fiainako ity. Ahita fitsaharana ianao, ahita fitsaharana ianao ary izany no nataon'i Jesosy Kristy. Izy dia nilaza mihitsy manao hoe ny haniko izy dia ny manao ny sitrapon'ny raiko izay naniraka sy mahavita ny asany. Izay ny tena zavatra tena hoe sakafo mahavelona azy. Ary raha teo amin'ny hazo fijaliana izy tao Getsemane, fantatsika tsara ny tantara fa mba manana izay sitrapony izy dia nialany io kapoaka mangidy io teo aminy. Kanefa izay ny lalana izay tian'Andriamanitra izorany. Toy izy manao hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izay ilay olona manaiky hitondra zioka, olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, handeha araka ny fitarihan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Mitondra zioka ve ianao? So dia fotsiny tsika mahay fotsiny hoe tompo ataovy maivana, esory ny fanaintainako, esory ny fahoriako, esory ty mavesatra amiko ity. Fa tsy vonina mihitsy isika hitondra ny ziokan'i Jesosy Kristy fa miaraka ry havana eo andinin'ny 7 sy andinin'ny 8. Manomboka zao ianao rehefa mamaky an'io teny hoe makaneza ty amiko izay miasa fatratra sy mahavesatra eta na fa izao nanomenareo fitsarana, dia tohizo amin'ny andinin'ny 8 foana hoe ento ny ziokako, maivana ny entako, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinao ianao. Ny dikany hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia izao tsy le olona mpitondra sarety masika be, hijapy apiratiny mihitsy n'le omby zany, anao zay zavatra rehetrarehetra dia diavina, tsy izay fa malemy fanahy izy. Izany hoe tena hitondra anao amin'ny famoram-panahy, amin'ny fahamorana rehetra izy fa tsy andeha higidragidra anao amin'ny fanatanterahana ny sitrapony, amin'ny fitondrana ny ziokany. Ry kristianina namana, tsy maintsy mandray an'izany fanapa-kevitra izany ianao raha tia hahita fitsaharana, fa izany no lalam-pitsarana. Ifanandray an'izany ve ianao anio afaka ny teny ianao amin'i Jesosy Kristy hoe tompo vonina hitondra ny ziokanao. Raha tanteraka izany dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinao ianao. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen.